Dia manana any ambarany koa ny avy eo anivon'ny fédération malagasy ny taraza volleyball ity manoloana izay olana izay ny tale teknika nasionaly honoré Razafindratomo no manome ny fanazavana izay. Voalohany angambany hoe mampifandalovako izay dia atao hoe mandeha amin'ny tena manokana angambany satria na inona olazaiko eto na inona fijeriko dia amin'ilay fijery maha-teknisianina anazy zany metiko eto ny zavatra nitranga tany Tuléar tamin'ny aloha famarana ny gendarmerie sy ny ASTAV dia tsotra fotsiny teo amin'ny 5e set zany no misy ventina raha natsakaina ozy ny tenenana izay zany hoe teo vao nisy olana ary nampanaelo mendriky volleyball ary indrindrindrindra teknisianina mpilalao ny tolony volley malagasy rehetra satria nitrangahan'ny zavatra faute de rotation ny ASTAV izay sanatria hoe tsy ho fanaminy fa namen'ny deuxième arbitre position 10 zany zany nanapaka nefa ny fédération tany atoerana tavy izay fotoana izay teo anatrehan'ireo équipe roatota sy ireo mpitantana rehetrarehetra fa ho averina ny ampitson'io lalao tsy nandraika nefa ny gendarmerie tamin'izay fotoana izay ary dia nanapaka fandroany izy fédération malagasy volleyball rehefa nivory naharitraritra ora maromaro ary dia nanapaka fa ho averina à huis clos eto Antananarivo ny lalao famaranana mialohan'ny iotranan'ireo équipe rototo ireo ho any amin'ny lalaon'ny zone 7 izay tanterahana amin'ny faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana novambra ho avy izao tampoka nefa tamin'ny fahafolo nahazo mailina ny tena izay marihana fa gagany tokoa raha nahita an'ilay mailina satria décision fédération fafandray trano zany hoe décision fahatelo io zany na fijeriko anazy décision fahatelo fédération zany dia milaza fa omena gendarmerie ny titre ho amin'ity tampilalaovana telo folo sy roa arivo noho ny tsy fankatoavana na ny refus de jouer ny nataon'ny ASTAV nanoloanan'ny décision ny premier arbitre maria eo kany fa contradictoire zay no azoko amara maniknisy anazy rapport technique na lefako mazatra tsara taorinan'ireny lalao ireny compétition nationale mo mazatra dia alefa aorinany foana ny rapport technique nandefa zay foana hatramin'izay une semaine taorina zay dia nandefa ary dia no resahako tao daholo voalaza atao anatin'ny rapport technique atao daholo ny fait sy ny réalité misy tany contradictoire entre les troisième décision satria ny antony tsotra fotsiny raha milaza no anatin'ny rapport technique izay technicien no milaza izay fa faute de rotation izay ny marqueur no mitsoka public rehefa mahita izay faute de rotation izay ka voalaza atao amin'ny décision dia faute de position izay raha araky ny lalàna mifehan'ny volleyball ao anatin'ny règle ny FIBB zay dia ny première na deuxième arbitre no mitsoka ny public amin'izay fotoana izay ny réalité sy ny fait sy ny zavatra nisy tany dia faute de rotation izay manoloako tery am-boalohany fa formation position nomena amin'ny équipe roatota rehefa nangataka capitaine roatota tany am-boalohany teo amin'ilay fizara-potoana faharoa antaiky ndraika zany hoe le fivadihan-toerana ny eo amin'ny kanja ilalaovana dia ohatran'ny zadaikitra ihany koa ny tena fa ny lazako fa tsy mampiconsultena akory ny tena izay tombona andraika voalohany ara-teknika eto amin'ny tontolo volleyball malagasy tiky zany fa voalivika angambany voalivika araky ny fitenenana ny tenako hatreto aloha nangataka fianana aparimail ny antso an-telefona ny membre sy ny flou en fédération fa dia hatramin'izao moa zany dia tsy nahazo ny tenako aloha zany dia hatramin'izay zay le amin'ny tontolo volley zany dia miady aloha zay foana langage technique amin'ny entraîneur sy ny mpilalao zany hoe tsisy miady tsisy mangiditra angamba zany hoe aravina raha azo atao ny fiara-miasako dia volona foana ary nandefa mail ary mbola nilaza tamin'ireo équipe membre en fédération fa volona foana andray adidy amin'ity fampandrosona ty taranja volleyball tsika ty ny olana hatramin'izay ka hatramin'izao tsy mbola nisy hatramin'izay nidirako to anatin'ny fédération aloha fa ilne hoe indrikely mpandrafitry ny fotsiny angambany no mety hoe hitan'ny olona rehetrarehetra tsy monde volley dia lasa ohatrany hoe misy korotana ve fa ny fandraisana fanapahan-kevitra angambany no arina angambany amin'ny fotoana manaraka satria ny décision ohatr'izany dia ilaina fanapahan-kevitry ny commission technique ilaina fanadiadina ny rapport technique alefan'ny DTN ilaina ny réserve an'ny olona zay mametraka réserve na gendarmerie na ny tiavo
ilaina ny rapport alefan'ireo arbitre rapport ny arbitre tamin'ny lalao hoe ny réserve napetraky ny gendarmerie zay tsy tany toerana itsony nanaovana anazy fa taty Antananarivo dia tsy mbola hitany masoko mandrafitena